sanareo izao mandalo sy miserana tsy azo andeherana raha zao za tokony atao manantonany jesosy anao fiainany eto an-tany avako miasarotsy sanareo izao mandalo sy miserana tsy azo andeherana raha zao zay tokony atao manantonany jesosy anao ao amin'ny ao misy fiadanana ao amin'ny ao tena fiainana ao amin'ny ao fahasambarana ao amin'ny ao fitsarana ao amin'ny ao misy fiadanana ao amin'ny ao tena fiainana ao amin'ny ao fahasambarana ao amin'ny ao fitsarana andriamanitra tsy mandao inonady atreanao izy fitiavana tsy manamagavaka ianao sisanasany teny ozanany io malalany andriamanitra tsy mandao inonady atreanao izy fitiavana tsy manamagavaka ianao sisanasany teny ozanany io malalany ao amin'ny ao misy fiadanana ao amin'ny ao tena fiainana ao amin'ny ao fahasambarana ao amin'ny ao fitsarana ao amin'ny ao misy fiadanana ao amin'ny ao tena fiainana ao amin'ny ao fahasambarana ao amin'ny ao fitsarana ao amin'ny ao misy fiadanana ao amin'ny ao tena fiainana ao amin'ny ao fahasambarana ao amin'ny ao fitsarana ao amin'ny ao misy fiadanana ao amin'ny ao tena fiainana ao amin'ny ao fahasambarana ao amin'ny ao fitsarana ao amin'ny ao amin'ny ao ao amin'ny ao Ie dia izany hira mahafinaritra be izany indray no entinay arabananao amin'ity andro androany ity ianao izay manaraka an'izao fandaharana natao hideranao izao mialohan'ny zavatra rehetra dia ndao hanondrika alohantsika hivavaka isika hametraka an'ity fotoan'ity anatrehan'Andriamanitra hivavaka isika Andriamanitra rainay tsara indrindra ho misaotra anao izay fa mbola navelanao indray amin'ity androany ity iona ao anatin'izay fandaharana natao hideranao izao misaotra noho ny famindraponao aminay tsirairay ihany misaotra ihany koa ny amin'ny fahasoavana rehetra tobaka ao aminay ny tombon'androm-pahavelomana izay omenao anay amin'ity andro androany ity Jesosy io matoa fantatray fa matoa mbola navelanao hatratran'izao zomaharivo izao izahay dia fantatray fa hiteny aminay ianao ka androany malasanao anatin'ity fandaharan'ity hoe midiny ianao Jesosy mitoera ao anatin'izay zavatra rehetra ataonay eto androany ny olona rehetra izay any tokantrano ihany dia tena hovanginao tena hoe hosokafanao masom-panahy
ka tena hoe hiteny aminy ianao androany dia tena hitodika aminao avokoa izy ireo tsirairay avy androany. Fa ny masina manasanao zay hiasa mahery ao anatinay, hiasa mahery ao anatin'ny olona tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharan'izao ianao ary tena hoe tsy ho lany fotoana fotsiny, tsy ho lany crédit fotsiny, fa tena hoe handray zava-tsoa avy amin'Andriamanitra izahay tsirairay avy amin'ity andro androany ity. Dia mankasitraka indrindra Andriamanitra io, mankasitraka Jesosy io, mankasitraka Fanahy Masina. Alleluia, amen. Amaky teny soratra masina avy hatrany isika, hoentintsika ao anatin'izao fandaharana izao. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona, filazantsara ny Jaona, toko 4:20, andiny 7:20. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Arak'izany teny izany dia isika raha mbola zanak'olombelona ety ambony tany dia natao hanana fiadanana, natao handray ny fiadanana. Jesosy raha niala tetỳ dia tena hoe izay ny teny hoe ny fiadanako izy izy nomeko anareo. Izany hoe tsika tsy tokony hanana hiady, tsy tokony hatahotra, fa tena hoe tokony hiadana antsika mihoatra noho ny olona hafa rehetra. Dia amin'ity andro amin'ity tsy fantatro ianao io, tsy haiko izay mahazo anao eo amin'ny fiainanao. Mety hoe marary ve ianao? Mety hoe efa mipompopo erak'izao rehetra izao ianao mitady fanasitranana, mety efa nandeha dokotera maro samihafa ianao, fa izao androany amin'ny teny ianao manatona ianao an'i Jesosy. Raisy ny fiadanana izay omeny Jesosy ianao androany. Aza lany andro hoe miantehatra amin'ny zanak'olombelona, fa tena hoe miantehera an'i Jesosy. Dia ohatr'izany ihany koa ianao izay manana olana, mety hoe olana tena sarotra avahany, tsy fantatro moa hoe mety ohatry ny ahoana, mety mahakasika ny fiainanao manokana ve, mety mahakasika ny tokantranonao ve, mety mahakasika ny asanao ve na ny vady aman-janakao, tsy fantatro. Fa izao hoe zavatra iray aloha ihany no teneko anao androany. Raha hiantoraka ihany ianao dia miantora amin'ny Jesosy. Raha hitantara ny olanao ianao, raha te-hana maivana ny alahelo ao anatinao ianao dia manatona an'i Jesosy. Fa efa nentin'i Jesosy avokoa izany rehetra izany. Raha nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy dia efa nentiny ny aretinao. Raha nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy dia efa niaritra fijaliana mba tsy hampijaly anao intsony. Efa niaritra fahantrana Jesosy mba hampatonga anao tena hoe hanan-karena amin'ny zavatra rehetra. Dia androany tena mbola manentana anao, mampirisika anao hoe mahereza dia mitsangana dia manatona an'i Jesosy. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Tsy hoe amin'ity andro androany ihany fa amin'ny androm-piainanao rehetra ho avy dia tena hoe ataovy manjaka ao aminao Jesosy. Dia androany ihany koa dia mitodika manokana aminao izay tena mbola tsy nandre an'izany hoe Jesosy izany. Mety hoe efa enkenao fotsiny hoe any Jesosy misy Jesosy izany, fa androany tena miteny aminao hoe ataovy ampy izay fiainana lavitra an'i Jesosy ny ainanao izay fa tena hoe raiso izy androany. Mety eza hiaraka aminy androany, ataovy tena namanao akaiky Jesosy fa ho hitanao fa tena hoe hiova ny fiainanao. Mety amin'ny voalohany mety hoe manavy anao izany zavatra izany, fa miteny anao hoe hafa mihitsy izany hoe miaraka amin'ny Jesosy izany. Misy iry izay hoe tena hafa ihany miaraka aminay dia tena miteny anao androany hoe hafa mihitsy ny miaraka amin'ny Jesosy. Tsy tahaka ny ety amin'izao tontolo izao. Ny ety amin'izao tontolo izao raha manao zavatra ho azy ianao dia misy contrepartie alainy aminao. Fa Jesosy rehefa nanome anao izy dia tena hoe omeny anao tsisy tambiny zavatra rehetra. Zavatra iray fotsiny ngamba ny endrasany aminao dia hoe mino azy sy manao sitrapony ianao. Dia androany mitodia an'i Jesosy ianao. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ataovy tena manjaka eo amin'ny fiainanao izy dia ho hitanao fa na misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, mety misy olana, mety misy tsy fantatra hoe mety misy aretina mety hipoitra eo amin'ny fiainanao, dia rehefa eo akaikinao Jesosy dia ho hitanao fa tena hoe mora aminao ny andresan'izany aretina izany, mora aminao ny hamahazany olana izany satria Jesosy mihitsy no hiasa eo amin'ny fiainanao. Dia ao anatin'ireto hira ireto hira fampaherezana izy ireto dia tena hoe manasanao misy tononkira andeha eo ambany eo dia afaka dinihanao tsara izany tononkira izany. Raha ianao moa lehira dia miraha amin'ny fonao rehetra fa ho hitanao fa hiasa eo amin'ny fiainanao ihany koa Jesosy amin'ny alalan'izany hira rehetra izany. Matthieu 2:20-20, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao hanome anareo fitsarana. Niendo nave
Zaona toko fahatelo mandimy fahena be folo amenaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Isan'andro dia niantso miray hoe nakaiza hoe dia zanako izay. Isan'andro ny faminjapo ianao an'ny dia tsy afaka-po fa ianao mitsiny ka nandao mety be Nini and now, we walk and
natin si Fulicharin Zanin atong yabi Parawabing niyas Ibere na now Fita niya wacan luwaw Robin niya now Oh wow Robin niya
570 mandiny 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah ny iray masin'ny Israely dia ny namorona azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Zanakku, asa di tanahku, muabe sifa nilazizanya. Taminirano mas siniyayay zanakku, hasani tanahku, muabe sief nilazizanya, ngawunyana numyuzika nandani erina taminirannuma Kisah avi hetwa cacaku, vizawane kaye paye ninyanjiana, Rani yang suku ambiare budi hadidikana izonunya yana kabia zanaku. Zonulazai kwande Simi si ciutu Kavangyanare Sitatiku Ni maitana
ang nariganda ang ninirarinig sa siya lalong mino fa tena nahery be ianao tao anatin'izay hira rehetra herinao teto izay a dia tsy hampamanana ary a dia sotra ny teniko aminao aza mieritreritra mihitsy ianao hoe inona ny fahotana mety efa vitanao tany aloha na hoe tena manameloka ny tenanao ianao hoe za inona ny tsy efa nataoko mety efa namon'olo ianao mety efa tsy fantatra hoe tsy haiko izay zavatra mety nataonao tena hoe fahotana nataonao teo amin'ny fiainanao fa androany amin'ny teny aminao hoe tsy mijery an'izany Jesosy rehefa manatona azy ianao rehefa vonona ny iova ianao rehefa tolotra ho azy ny fiainanao manontolo a dia raisin'i Jesosy atanandroa mombanao ary ho tehirizina ianao sady rehefa voatahiry ianao a dia tena hoe voatahiry mandrakizay dia ety ampamaranana ihany koa dia mametraka ny veloma mandram-piona mandram-pitafandray amin'ny heriny anio toy izao indray Manolotra azy azy ambony sy voninahitra fiadanapun anjakizan Panadi sarucha siu